Oh Seigneur, reconnaissant ton amour de parfait, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour de parfait, chantons, chantons. De mer puissante, il notre attendu. Son amour de parfait, il nous donne une vie nouvelle. Son amour de parfait, chantons, chantons. Jusqu'à son chant. Son amour de la paix, et par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour. Amen, amen. Afaka manomboka ianao tompoko. Alleloia. Dia faly miaraba anareo indray izay mianadary havana amin'izao asabotsy hariva ny 14 ny volana febroary 2024 izany 2024 ka dia miaraba antsika tsirairay avy aminaran'i Jesosy ampitomboina amintsika tsirairay avy ny fiadanana, ny fahasoavana ary indrindra
fa amin'Andriamanitra Jesosy Kristy ary indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina. Dia misaotra ny Tompo zany tsika hiara-idera ame voninahitra azy. Ny hira teo moa zany hira efa fiderana, nefa tiany Tompo foana tsika hiverina aminy, hibebaka eo anatrehany. Sady mijovavim-belona kely ihany zany hoe maninona moa zany ny hira iny zany nalefa tamin'ny maly maraina alohan'ny fonga many amin'ny 9 maraina eo de manonofy aho hoe teo alohako zany nitendry tao amin'ny fiaraha-mivavaka amin'ny hira reny hoe mitendry ao amin'ny fiangonana ahako de manao an'iny hira iny sady mihira. Tena henoko lira, tena henoko mihitsy zany nandritry ny ataoko hoe adiny 5 minitra sa mahery teo, henoko izy de vao mifoha de zay ny tao am-bavako teo de gaga hoe inona indray ary zany ny sitrapon'ny Tompo. De zay no tian'ny Tompo atao zany iarahantsika midera an'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy miova. Hatramin'ny taloha izy ankehitriny ary mandrakizay azafady. Misy zany le hoe Andriamanitra amin'ny teny frantsay teo moa zany hoe à jamais il est fidèle. Hoe tena ny fidelité an'Andriamanitra zany tsy miova ary tena fidèle izy. Tsika olombelona miovaova fa izy de tsy miova. Zay indrindra no teny omen'ny Tompo antsika hibebahantsika androany amin'izay hoe fiovaovantsika izay de ty teny ty koa efa teny efa nomen'ny Tompo ihany koa tamin'ny men'ny fanahy masina zany tamin'ny fiaraha-mivavaka tamin'ny herinandro ty ao amin'ny WhatsApp zany, fa nahavelon'ny Tompo mihitsy tsara ho zarainao ifampibebahantsika zany eran-tany, satria tsika mihitsy no tian'ny Tompo hanambarana izany mba hahazo na ny ray ihany ary averina eto foana fa na ray amintsika ary no mahazo mibebaka eo anatrehan'ny Tompo dia misy fifaliana be any an-danitra any. Dia ny teny zay nomen'ny Tompo dia ao amin'ny Jakoba 5 aloha zany vakiantsika ny 7 ka hatramin'ny 12. Ny amin'ny Jakoba 5 zany no vakiantsika aloha 5 ka hatramin'ny 12 de azavaina kely araky ny hanazavan'ny fanahy masina azy dia hibebaka tsika hanesy teny ao anatrehan'ny Tompo. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny lohateny eto amin'ny baiboliko hoe mahareta fa akaiky ny Tompo. 7 mahareta tsara ary ry rahalahy ranabavy mandra-piavin'ny Tompo. Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatra sarobidy avy amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazo ny ranon'orana aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo ampaherezo ny fonareo fa efa akaiky ny fiavian'ny Tompo. Aza mifampimononmonina ry rahalahy ry ranabavy fa andao elohana ianareo. Indro ny mpitsara dia efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Ry rahalahiko, raiso ho fianarana ny fiaretana, ny fahoriana sy ny fahari-po teo amin'ireo mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny Tompo. Indro ambarantsika ho sambatra izay efa niaritra. Efa renareo ny fiaretan'i Joba ary hitanareo ny anjara nomen'ny Tompo azy tamin'ny farany fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindrapo. 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fahalohan'ny zavatra rehetra, ry rahalahiko, ry anabaviko, aza mihanina na amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'izay fianianana hafa akory aza, fa aoka ny eny ataonareo dia ho eny ary ny tsia ataonareo dia ho tsia, fa andao hiara-ny fitsarana ianareo. Amen. Amen. Amin'le 12 eo eo no tena tian'ny Tompo ambara amintsika fa ho raisintsika aloha ny any amin'ny 7 zany ahafantarantsika hoe inona no tena tian'ny Tompo ambara. Amin'ny anaran'i Jesosy hoe mahareta fa akaiky ny Tompo. Eto zany tamin'izany Jakoba izay rahalahin'i Jesosy dia efa sady mpianatr' Jesosy rahateo moa izy zany, efa niteny satria Jesosy efa nombona zany efa anisan'ny tranainy Jakoba de nanoratra an'io teny io hoe mahareta fa akaiky ny Tompo. Izy zany de isan'ny nahitan'i Jesosy niakatra tany an-danitra tamin'ny Jesosy niakatra de niteneniny anjely hoe iny Jesosy hitanareo niakatra iny de mbola hiverina tahaka ny nahitanareo azy niakatra iny.
Dia ireo mpianatra ireo zany a dia tena nazoto mihitsy ary naharitra hoe marita fa akaiky ny tompo. Mbola tonga amintsika zany amin'izao fotoana izao a, mila maharitra isika fa akaiky ny tompo, efa ho avy izy. Efa fantatsika ny zavatra miseho eran-tany a, ambara matetika amintsika zany a fa efa betsaka ny zavatra miseho izay ambara any amin'ny apokalipsy indrindra indrindra ary koa ny ao amin'ny Matio 7:20. Dia teneniny eto hoe 7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe marita tsara ary ry rahalahy ry anabaviko mandra-piavin'ny tompo, indro ny mpiasa tany miandry ny vokatra sarobidy avy amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazo ny ranon'orana aloha sy aoriana. Zay zany mila maharitra mihitsy isika ary indrindra ho avy ny tompo. Averiny matetika eto zany a fa ny mpiasa tany hozy a dia miandry ny vokatra sarobidy. Ahazo vokatra sarobidy tsika, ny valim-potia antsika hozy a dia tsy etỳ an-tany fa any an-danitra any. Zay ny tena vokatra sarobidy andrasantsika ary miandry ny ranon'orana aloha sy aoriana. Eto zany mila zavaina kely a, mety tsy azontsika hoe inona mahatonga an'le teny hoe ranon'orana aloha sy aoriana tamin'ny zanak'Israely ary hatramin'izao zany any Israely a tsy misy ranomasina any a ary vitsy ihany ireny rano mandalo amin'Israely eo zany ao Jerosalema ao a, sy manodidina. Fa ny ranon'orana alohan'ny ambolena zany a sy aorianan'ny fambolena, mandritra ny fambolena iny zany a, io no andrasan'ny olona zay mpamboly. Ka raha tsy tonga ireo a, reo orana reo a dia tsisy vokatra hiakatra zany. Ka zay a, tahak'izay zany mila maharitra isika, mila matoky arak'le hira teo hoe Andriamanitra tsy miova fa ame antsika io ranon'orana io izy a. Raha tena matoky, io dia tena averin'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely mihitsy hoe raha mino izy ary tsy miova dia omeny ny ranon'orana aloha sy ny ranon'orana aoriana ahazahoany vokatra zany. 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy, mbola averiny ihany ary hoe marita koa ianareo, ampaherezo ny fonareo fa efa akaiky ny fiavian'ny tompo. Hitantsika fa tena efa akaiky ny fiavian'ny tompo, tamin'izany izy nefa niteny a, fa ny fontsika izay mierikerika, io zany a efa ho lazaintsika any amin'ny faramparin'arivo zany 9:20 fa fontsika olombelona dia mierikerika ary eo amin'ny fontsika eo a, efa nitenin'ny tompo teo aloha teo zany raha nanaraka ny fiaraham-bavaka ianao hoe tandremo hozy izy ny fonao fa ao anatin'izany a no iavian'ny aina. Tandremo ny fo, ny fontsika io zany a zay a mierikerika ary tsy mino na de efa ambara ary hoe ho avy ny tompo, zao ny farany, fa mbola mierikerika variana am'zao fiainana zao, variana am'zao tontolo zao a, fa ampaherezo hozy izy ny fonareo. Zany hoe mila mahery mihitsy zany ny fontsika, io a zava-dehibe a ny mahery fo, miorona ao amin'ny tompo zany a amin'ny fontsika. Ary efa nambara teto fa io fontsika io zany a mila angatahana foana ny ran'i Jesosy a hikoriana ao anatin'io fontsika io a, ary zay no ahatonga an'le fampianarana apetrakitsika ho ataontsika zany rehefa avy eo a hitsangana tsika handroaka ny asan'ny maître na ny asan'ny devoly, fa alohan'izay de misotro ny ran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy a de mandoro, manadio a, ary ny ran'i Jesosy narotsony teo amin'ny hazofijaliana no ampy manadio antsika sy manavao antsika zany amin'ny fontsika zay a tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza mifampimonimonna ry rahalahy ranabavy fandrao elohana ianareo, indro ny mpitsara de efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. De zay zany a ao anatin'le fo teo a, rehefa tsy maharitra, rehefa variana dia lasa menomenona. Io fimenimenoana io a de efa nambara mihitsy koa any amin'ny Nomery 1:20 any angambany izay a, zay a nandefasan'ny tompo mihitsy, nandefasan'Andriamanitra ilay menarana varahana, ny menarana afo. Nihinana ny zanak'Israely zany hoe nanaikitra, nahafaty be da be satria menomenona ireo amin'ny zavatra hoe nakany an'efitra, hoe inona nandefasana anay aty tany an'efitra aty satria aleon'zareo ihany ny tany Ezipta. Fa menomenona ny zanak'Israely a ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra taminy, tsy mino zany a ary tsy maharitra, zay le hoe tsy maharitra de lasa menomenona, dia tonga ny fitsaran'Andriamanitra. Ny mpitsara hozy izy de efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Any amin'ny apokalipsy 7:20 a de efa miteny izy hoe indro a mitsangana eo am-baravarana ihany koa, mandondona hozy izy, raha misy mihaino feoko ka hanokatra azy a de hiditra izy. Zany hoe ny fontsika, zay le mihaino feon'Andriamanitra zany ny fontsika no sokafantsika amin'ny finoana
amin'ny fatokiana ny tenin'Andriamanitra arak'izao fanazavana izao zany. Efa maninona no hazavaina ny tenin'Andriamanitra alohan'ny hibebahana sy hifonana. Satria lasa ohatran'ny ataontsika fahazarana ilay izy fa tsara fantatsika mihitsy hoe inona ny antony hifonantsika, dia ny amin'ny fimenomenomana, ny amin'ny tsy faharetan'ny fontsika, ny amin'ny fontsika fahatezerana, ny fieritreretana, ny fahasorenana maro. Be da be ny fampianarana momba an'izany fa zay efa tonga ny mpitsara, hitsara antsika ny tompo raha ohatra tsika zany mbola araky ny teny mahazatra mihitsy hoe miziriziry, tsy miova fo, fa mitahiry ilay fahatezerana sy tsy finoana fimenomenoma anatin'ny fontsika. 1 amin'anaran'i Jesosy. Ry rahalahiko, ranabaviko, raiso ho fianarana ny fiaretana, fahoriana sy ny faharipo teo amin'ireo mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny Tompo. Ireo mpaminany eto zany ny mpaminany rehefa nirahan'ny Tompo, raha fantatsika ny tantaran'ny mpaminany dia ireo mpaminany ireo tsy niteny tamin'ny tenany, ary ny mpaminany matetika hoe tena avy amin'Andriamanitra dia miteny ny fibebahana. Raha mpaminany izy tsy mitaky fibebahana na tsy mitondra ny fampibebahana dia mila mieritreritra. Io zany matetika no apetraky ny olona foana hoe mpaminany miteny maninany ny ho avy dia miteny ny fitahiana, ny zavatra hiseho rapitso amin'izao daty. Misy sasany dia manome daty mihitsy hoe amin'izao no ho avy ny Tompo, fa lainga zany, tsisy mahafantatra afa-tsy ny ray ihany ozy izy no mahafantatra ny ho avian'ny Tompo. Fa ny mpaminany rehetrarehetra dia milaza ny fibebahana. Nakabeazany ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao raha ohatra hoe tena mamaky tsika dia maro no miteny hoe zao ny fahasoavana nomen'Andriamanitra, fa rehefa tonga ilay tena mpaminan'Andriamanitra dia tena hoe fampibebahana, na ny mpitondra na ny mpanjaka ary nasain' zareo mibebaka tao anatin'izany, satria manohitra ny fanjakana izy tamin'izany dia betsaka mihitsy zany no nelohana ho faty na nenjehana noho ny filazana ny fahamarinana sy ny sitrapon'Andriamanitra mazava, ny amin'ny atao hoe faminaniana ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia zay ozy izy hoe ary niteny tamin'ny anaran'ny Tompo. Zay zany matoa zany tsika mihaona ohatr'izao tonga ny faminaniana. Rehefa maheno faminaniana ianao mandritra ny fotoam-pivavahana, tonga ny fanamasina miteny dia ny Tompo Jesosy no miteny, amin'ny anaran'i Jesosy no hitenenana an'izany fa tsy olombelona zany ka zany rehetrarehetra zany dia fanazavana hitenenan'ny tenin'Andriamanitra eto zany. 1 amin'anaran'i Jesosy hoe indro ambarantsika ho sambatra izay efa niaritra, efa renareo ny fiaretan'i Jehova ary hitanareo ny anjara nomeny Tompo azy tamin'ny farany, fa mianatra indrindra ny Tompo sady be famindrapo. Eto zany tsika tsy tantarany amin'ny tantaran'i Jehova intsony, fa betsaka ny zavatra niseho tamin'ny Jehova hoe nahafaty ny zanany na hoe niainany tao anatin'ny fahabokana, fa rehefa naharitra izy hatramin'ny farany dia sitrana ary indrindra niverina daholo ilay fahasoavana avy amin'ny Tompo zany. Ka mila maharitra tsika fa ilay Tompo, ilay Andriamanitra ivavahantsika dia mianatra ozy izy sady be famindrapo. Zay ny hibebahantsika rehefa avy eo andohaly tsika dia hibebaka ary hitondra ny tenantsika mba tsy ho tsaraina na ho lavina amin'ny fiverenan'ny Tompo, satria arak'ilay teny teo zany efa akaiky izy, efa akaiky ny Tompo ozy izy. 12. Falohan'ny zavatra rehetra, ry rahalahiko, ry anabaviko, aza mianina na amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'izay fianianana hafa akory aza, vaoka ny eny ataonareo dia ho eny, ary ny tsia ataonareo dia ho tsia, fa andao hiara-ny fitsarana ianareo. Zay zany tena mampatahotra mihitsy, eo ny tena arak'ilay teny teo, eo ny tena itenenan'ny Tompo antsika zany, tena hibebahantsika, tsika ilay miovaova. Androany tsika mety hoe manao eny, tena tsara ny Tompo, za hanaraka ny Tompo, hanara-dia azy, fa rehefa tonga ny ady sarotra, rehefa tonga ny zavatra miseho dia mierikerika hoe tena misy ve zany Andriamanitra zany. Zay ny fanontena ataon'ny olona hoe aiza ary zany Andriamanitra zany amin'izao fotoana izao, toa mbola misy ihany ny ady, misy ny fahoriana, misy ny fahatrana, fa aiza ilay Andriamanitra. Fa raha tena miaraka amin'ny Tompo tsika ka manao eny dia araka ny teniny hoe
ataoko hitan'ny olona ozy izy mahasamihafa manompo sy ny tsy manompo aho. Ka zay zany a, io no tena ibebahantsika. Aoka mba tsy hierikerytsika tsy menimenina arak'le teoria aloha teoria zany hoe androany eny a de rapitso tsia. Any amin'ny apokalipsy koa nanaovany an'izay zany am'lay toko faharoa sy toko fahatelo eo a, hoe raha mangatsiaka ianao na raha matimaty ianao ozy izy de aleoko ny vavako, fa aoka ianao mangatsiaka na mafana. Zay zany dikan'le na mila ho eny ianao na tsia, fa eto ny tena takian'ny tompo dia ny hanao eny. Ary rehefa manao tsia koa, dikan'le tsia zany rehefa hoe misy zavatra tsy mandainga zany e, tsy mandainga, tsy mivilivily, fa rehefa hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de tena mandà mihitsy, manao tsia mihitsy. Eto a de mampatsiaro kely ny tamin'ny andron'ny Gedeona, hoe tena rehefa nanao tsia izy a de tena nanao tsia mihitsy amin'ny fahatandroany a, amin'ny fakapanahy ety am'zao tontolo zao zany. Zay zany le hoe manao tsia, miala amin'ny zavatra ratsy, tena hoe miala ary manao eny a, ny eny ataonareo a dia ny eny a fanompoana an'Andriamanitra hoe tena mahatoky an'ny tompo. Na am'fiainana andavanandro moa zany a, tandremo a ny mivilivily koa. Eo zany matetika tena toetran'ny olona am'zao fotoana zao a, androany eny rapitso tsia ny amin'ny ohatra fotsiny am'fiteny mahazatra hoe am'contrat, am'zavatra atao am'fiainana dia hoe be da be mihitsy ny mivadika ary mamadika mihitsy. Betsaka ny olona mamadika indrindra eo amin'ny resaka fitantanana am'fitsarana fa mila ibebahantsika zany raha ao anatin'izany ianao am'zao fotoana zao a, dia teny ho anao manokana zany hoe mibebaha raha misy lainga na tsy mijoro, tsara eo anatrehan'ny tompontsika zany. Amarana antsika azy alohan'ny tena ibebahantsika de vakitsika Jakoba toko fahaefatra io ao amin'ny Jakoba ihany fa toko fahaefatra ny andininy fafito ka hatramin'ny fahafolo ihany vakitsika, dia andohalika tsika hibebaka eo anatrehan'ny tompo a, arak'le hira teo mampatsiahin'ny tompo eto hoe ohatran'ny tompo a Andriamanitra dia tsy miova. Izy rehefa tia de tia hatramin'ny farany a, tsy miova ny fitiavany fa tsika olombelona no miovaova. Ka zay zany a no hitondrantsika ny tenantsika, hibebahantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fiovaovantsika. Andininy fahafito zany a toko fahaefatra amin'ny Jakoba teo amin'anaran'i Jesosy hoe koa manekea an'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia handofitra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra dia hanantona anareo izy, diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mporoha saina. Horia sy mitomania ary midradradradra, aoka hody fitomaniana ny fiomezanareo ary hody fanjoretana ny fifalianareo. Manetretena eo anatrehan'ny tompo dia hanandratra anareo izy. Amen. Eto zany a de efa henontsika teo koa fa rehefa mahatsiaro tsika, raha tsapanao mihitsy zany avy eo fa mibebaka sy mifony ianao a ary nahatsiaro voavela heloka, dia hijoro tsika hitsangana handroaka ny asan'ny devoly koa, ny asan'ny maizina satria teneny teo hoe tohery hozy izy a, manohera azy a de handofitra anareo izy. Andeha handohalika tsika tompoko a, hibebaka sy hifony eo anatrehan'ny tompo. Zay ny iray io. Ndreto zay mandritsy teny eto anatrehanao, mandohalika indray tompo fona aminao. Misaotra anao zay satria mbola omenao fotoana mandrakariva ahafahanay mitodika miverina aminao. Ianao no anton'ny zavatra rehetra, ianao no anton'izao fotoana izao Jesosy. Amin'ny fotoana isaky ny asabotsy tahaka izao de tanterahanao zany ahafahanay mahafantatra ny sitraponao a, ahafahanay mitodika aminao manetry tena ary indrindra mihaino ny sitraponao. Raha maheno ny teninao zay tompo dia mihenatra satria zay de miovaova. Tsy mahay miteny, tsy mahay maharitra miteny Jesosy fa miovaova, tsy mahay miteny, mieny, rehefa eny na tsia rehefa tsia fa miovaova, feno lainga ny teninay a, feno fitaka ny fiteninay a, ary indrindra dia mamitaka zay tompo mandainga ary indrindra mitsara tsy araka ny sitraponao, mandainga amin'ny zavatra miseho rehetra ety am'zao tontolo zao tompo a, dia ny ratsy zany no tianay arahana zao tontolo zao, izay feno fitaka, feno lainga
Dia izahay Tompo mierikerika ary manaraka izany ka izany no tenenanao anay androany mba tianao izay hijoro hatramin'ny farany. Mahareta hozy ianao, mahareta ary tandremo ny fonareo, ny fonay izay feno fieritrereana, ny fonay izay feno fahalotoana no hifonana aminao Tompo, fona aminao amin'ny fahalotoana rehetra. Mangataka ny ranao Jesosy teo amin'ny hazofijaliana hanadio tanteraka indray ny fonay tsy miendrika, ny fonay maloto, fonay Jesosy feno fahatezerana, angatahana aminao. Diovo ny fonay sasao izany ho hafa-kely, esoro ny fo vato rehetra, dia soloy fo nofo, fa ianao irery ihany mahay manovo izany. Ianao alefa mitsangana tokoa eo am-baravaran'ny fonay mandondona ka te hiditra ao anatin'ny fonay ka dia mandrosoa Tompo, mandrosoa, mampandroso anao izay, mandroso anao izay Jesosy, mampandroso anao izay, hanjaka tanteraka ao amin'ny fonay tsirairay avy. Manjakao am-poko Tompo, manjaka, esoro ny fo lentika, esoro ny fo maloto, ny fo feno fahatezerana, ny fo vato, ny fo feno lainga, mpandainga, ny fo feno fimenomenomana dia fonako aminao. Eny Tompo, fona aminao tokoa ary teninao teo izany fa izahay dia mihazakazaka mandeha amin'ny lainga, mandeha amin'ny tsy fahamarinana ka dia mifono aminao sady koa, mifono aminao mandrakariva ny amin'ny tongotra, na alehan'ny tongotra rehetra, ny andehanan'ny tongotra, natao rehetra androany, nataonay rehetra hatramin'izay Jesosy. Raha androany izay mba maheno izany teny izany dia mangataka aminao, diovy amin'ny ranao soa ny tongotray, sasao, esoro izay tsy hanao rehetra. Eny Tompo, ianao no tena nanasa ny tongotry ny mpianatra ao, ampy tokoa ny ranao manadio anay ka dia sasao izay ho hafa-kely, ka diovy izay ho afa-pahotana. Dia misaotra indrindra Tompo, izany tokoa no mbola hitondranay ny tananay Jesosy, ny tananay nandray ny zavatra tsy araka ny sitraponao, ny tananay izay mitondra zavatra maro. Eny Tompo, tsy araka ny sitraponao dia mangataka ny ranao hanadio ny tananay Jesosy, raha namono, mitondra fahafatesana ary izany matetika izay tsy fantatray akory, ka dia fonana aminao ary indrindra raha fananianay izany tsapanay fa namono olona ny tananay Jesosy dia fonana aminao ny fahalotoana rehetra, ny fahadalàna nataon'ny tanana ka dia mamindrafo aminay tsirairay avy, n'iza mibebaka aminao ankehitriny dia ianao hanadio ny tanana ka dia ho vaovao ny tananay Jesosy, hadio mba hijoro amin'ny fanarahana anao Tompo, ahafahanay midera, ahafahanay mankalaza, manome voninahitra anao izany tananay izany ka dia misaotra indrindra tahaka izany ny hitondranay ny tenanay tokoa, ny vatanay, ny sofinay Jesosy, zavatra henon'ny sofinay, zavatra hitan'ny maso, mitondra fieritrereana ao anatin'ny fonay tao. Eny Tompo, dia fonana aminao satria izay dia mihazakazaka mahita an'izao tontolo izao dia mihazakazaka amin'ny tsy fahamendrena rehetra, hifonana aminao zavatra maro hitan'ny masonay, zavatra maro henon'ny sofina ka tsy nafahanay hijoro, tsy nafahanay nanatanteraka ny sitraponao dia misaotra anao Tompo satria androany dia mbola omena fotoana hitondranay izany ho ao anatrehanao, diovinao amin'ny ranao soa, hafa-keloko izay tsirairay avy, diovy izay ho afa-pahotana ka dia misaotra indrindra amin'ny famindraponao. Misaotra satria manadio anay ianao Tompo dia diovy ny lela tokoa, diovy ny vavanay, ny molotray mba tsy menomenona, ny fimenomenomana Jesosy ny amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, mahita ny fahoriana, mahita ny ady, mahita ny zavatra miseho etỳ an-tany dia menomeno izay ka dia hifonana aminao ny fimenomenomana rehetra, diovy ny vavanay, diovy ny lelanay Jesosy, molotray mba tsy teny fitaka, tsy teny lainga, tsy menomenona, tsy herikerika ary indrindra mba hiteny araka ny teninao teo fa rehefa eny dia eny, rehefa tsia dia tsia, mba tsy ho izay izao tokoa Jesosy no lavina ka lona ny vavanao Tompo, fa hijoro ianao ka dia handray anay tsirairay avy ary indrindra hanavao anay amin'ilay ranao soa izay ampy manadio, ilay ranao ampy manadio, ilay ranao ampy manavao anay, ny tenanay, ny sainay, ny fonay manontolo dia solonao tokoa ilay fo vato fa ho soloinao fo nofo. Ka izany ny sotroinay ny ranao Jesosy, ny ranao izy ianao no tena fisotro ka dia misotro ny ranao izay tsirairay avy, misotro ny ranao Jesosy, andoro misotro ny rano Jesosy, andoro ny asan'ny maizina ao anatiko, ny asan'ny maizina, ny fimenimenoana, fierikereana, ny fiteny ratsy
teny maloto rehetra dia torana amin'ny rahan'i Jesosy fa ny ranao Jesosy sotroko misotro ny ranao, hanadio tanteraka ikoriana ao anatiko, hanala izay tsy anao rehetra ka dia ny ranao mikoriana anatin'ny foko. Hanadio Jesosy ianao no hanavao, hanala izay tsy anao rehetra, n'inona izay tsy anao Jesosy, endrika ratsy rehetra, ny aretina koa, n'inona endrika aretina, valana aretina, tsimboka aretina amin'ny tenako anatin'ny vatako dia torana amin'ny ranao any amin'ny farimbetrafo. Angataka ny ranao hanadio ny ankonako manontolo. Ny fianakaviana Jesosy izao fiaraha-mivavaka izao, n'iza n'iza mitodika aminao tokoa dia mangataka ny ranao soa hanadio ny tsirairay avy ka dia misaotra indrindra. Misaotra amin'ny fanadiovanao, misaotra satria ianao tsy miova, ianao tokoa no tena fidèle, ianao no tena mahatoky, ny fitiavanao tsy miova ka dia izany no hifalianay fa ianao no manadio anay isan'andro. Ka dia faly izay Jesosy, androany indray araka ny teninao fa voavela mielokareo noho ny anarana masina noho ny ianao irery ihany dia voavely izay tsy ho sambatra izay voavela mielokay androany ary tsisy fitaka tokoa ny fonay. Ka dia misaotra indrindra Tompo, misaotra indrindra amin'ny famelan-keloko. Izany no asahianay hitsangana araka ny teninao, toery ny devoly dia handositra anareo ka dia hitsangana izay handroaka ny asan'ny devoly, ny asan'ny maizina rehetra amin'ny fiainanay, amin'ny ataonay rehetra, amin'ny tokantranonay, amin'ny fianakaviana dia roahana sy didiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny asan'ny devoly Satana. Miala nareo Satana, hivoaka ny devoly Satana, miala amin'ny farimbetrafo, hivoaka ny Satana sy ny devoly, hivoaka fianan-ketana fahefana didiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, hivoaka ny farimbetrafo ny devoly Satana, devoly fampierikerena rehetra, ny devoly fimenomenomana, devoly fimenomenomana amin'ny fahakipiana, devoly fahalainana, tsy ahafahana manompo, tsy ahafahana manaraka ny tompo. Didiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny asan'ny devoly Satana, devoly fahatezerana, devoly fahakipiana, devoly ny ady, ny fampisarahana, devoly mitondra fampisarahana, torana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy, roahana amin'ny anaran'i Jesosy any farimbetrafo. Tsy hanaketana fahefana amin'ny tenako, tsy hananjaka amin'ny ankonako, tsy hanjaka amin'ny fianakaviako, amin'ny tokantrano, amin'izao fiaraha-mivavaka izao ny asan'ny devoly Satana. Miala ny farimbetrafo nareo Satana, mivoaka ny Satana sy ny devoly, tsy hanaketana fahefana amin'ny tenanay, amin'ny fiainanay tsirairay avy. Fa ny rahan'i Jesosy nandrakotra, ny rahan'i Jesosy hanadio, afafy ny rahan'i Jesosy, afafy amin'ny tenako, afafy amin'ny tokantrano, afafy amin'izao fiaraha-mivavaka izao, hanadio tanteraka hanavao fa ny devoly koa dia efa resy teo amin'ny hazo fijaliana ka torana amin'ny rahan'i Jesosy, roahana amin'ny rahan'i Jesosy, fatorana amin'ny rahan'i Jesosy, fatorana amin'ny anaran'i Jesosy, ny devoly ny Belzeboba, ny devoly ny Jezebela, mitondra loza, mitondra fitaka rehetra, miala ny farimbetrafo nareo Satana sy ny devoly, Satana lela, ny dragona, didiana amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka ny farimbetrafo, miala ny farimbetrafo ny Satana sy ny devoly, tsy hanaketana fahefana, ny loza, ny fimenomenomana, ny fahavetavetana rehetra, ny fijangajangana, ny loto, ny fo maloto, ny sain-dratsy, didiana amin'ny rahan'i Jesosy, torana amin'ny anaran'i Jesosy ny fitondran-tena maloto, ny fisainana ratsy rehetra ary ny fanenjehana koa, ny fanaratsiana amin'ny fiainanay dia efa resy, efa didiana amin'ny anaran'i Jesosy ny endrika fanenjehana, ny endrika fanaratsiana amin'izao fiaraha-mivavaka izao, ny endrika fanakorontanana, ny fampisarahana ataon'ny Satana, didiana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny farimbetrafo fa ny rahan'i Jesosy handrakotra. Rahan'i Jesosy hiseho ny voninahitra ao, Jesosy hiseho ny fiainanay, rahanao handrakotra, mangataka ny rahan'i Jesosy handrakotra, rahan'i Jesosy Kristy handrakotra ny tokantrano, handrakotra ny tenako, handrakotra ny ankonako, handrakotra izao fiaraha-mivavaka izao, handrakotra ny tsirairay avy, afafy ny rahan'i Jesosy, afafy ny rahan'i Jesosy amin'ny tenako, amin'ny fiainako rehetra, afafy ny rahan'i Jesosy, manadio, manavao, ny rahan'ny zanak'ondry, ny rahan'ny zanak'ondry, ny rahan'ny zanak'ondry, ny rahan'ny zanak'ondry, hanadio tanteraka, hanavao, hiaro amin'ny asan'ny Satana, hiaro amin'ny asan'ny devoly, ny rahan'i Jesosy Kristy, hiaro amin'ny asan'ny maizina, hiaro amin'ny loza, hiaro amin'ny fahafatesana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny devoly fahafatesana, devoly fahafatesana ny loza, devoly mitondra aretina rehetra, miala ny farimbetrafo, tena ketana fahefana amin'ny tenako, amin'ny ankonako, amin'ny fianakaviako rehetra, amin'izao fiaraha-mivavaka izao, amin'ny fiainanay rehetra, didiana amin'ny anaran'i Jesosy ny farimbetrafo ny Satana sy ny devoly, fa ny rahan'i Jesosy handrakotra ny voninahitra ao, miseho,
nahitao nisy eo ianao le Andriamanitra tsy miova, ianao le Andriamanitra mahery, tompon'izao rehetra izao a, tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka tetỳ an-tany a, ka dia efa resinao ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly rehetra, ny Losifera, ny Belzebuba, ny asan'ny Satana, ny Jezebela rehetra, ny zazavavin-drano, ny devolon'ny zazavavin-drano, miala ny afariny rehetra. Tena ketsana mpahefana amin'ny aina, amin'ny fiainako, amin'ny ankonako, amin'ny tenako ny asan'ny devoly Satana, miala ny afariny rehetra ry Satana, mivoaka, tsy hanjaka ao anatin'ny fon'ny fahatezerana, tsy hanjaka ao anatin'ny fon'ny fahatezerana, tsy hanjaka ao anatin'ny fon'ny fahatezerana rehetra, fahatezerana ny tahotra, devoly mitondra tahotra, devoly mitondra henatra, devoly fankalana, devoly ferikerehana rehetra, miala ny anaran'i Jesosy Kristy any afariny rehetra ao. Rahan'i Jesosy ny hanjaka, rahan'i Jesosy hanjaka, voninahitra ao nisy eo tompony, voninahitra ao nisy eo a, ka dia hafin-drahanao, misotron-drahanao Jesosy a, misotron-drahanao a, hanadio tanteraka ary hanjaka tanteraka amin'ny tenako a, hanavao indray ny tenako sy ny fiainako sy ny tenanay tsirairay avy, ka dia misaotra amin'ny fanavaozanao, misaotra amin'ny famindrampòa, dia manjaka tanteraka aminay manomboka izao a, miseho tompoko, miseho a, dia misaotra indrindra, misaotra miasa, misaotra manivavaka, misaotra manadio tompo, misaotra manafaka anay a, fa vaovao tokoa izay, vaovao izay miaraka aminao a, olom-baovao indray izay tompo a, ka dia atoky anao hatramin'ny farany, atoky izay Jesosy a, mba olona atoky, tsy herikerika, fa hajoro hatramin'ny farany a, manao irery ihany a, Andriamanitra tsara indrindra, tompon'izao rehetra izao, ianao tokoa ny Yesoa Masia, Elohim Adonai, ianao tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, ianao no avo indrindra, ianao no masina, ianao ilay masina, masina, tompon'izao rehetra izao a, endriky ny voninahitra ao ny tany rehetra. Misaotra indrindra tompo a, hiandohalika tsika, hangataka ny fanahy masina ho amintsika, hirotsaka amintsika, hitarika antsika mandrakariva koa ny fanahy masina ho amintsika tsirairay avy. Efa eo amintsika izy, efa nitarika izao fotoana izao a, fangatao, fiainoana hamenao antsika tsirairay avy, ho fehiny, hitobaka indray ny voninahitran'Andriamanitra, ny fanahy masina, hitobaka amin'ny fiainantsika, tsy amintsika izao ihany, fa amin'ny ankonantsika koa, ny amin'ny asantsika, ny amin'ny alehantsika tsirairay avy a, dia araka ny teny teo fa ho hitan'ny olona tokoa fa samihafa ny manompo sy ny tsy manompo satria fanahy masina no efa miseho amintsika, miaraka amintsika. Eny fanahy masina manjaka tanteraka ianao midina, misehoa aminay mandrakariva, ilay fanahy fahendrena, ilay fanahy mampianatra, ilay fanahy manolo-tsaina, ilay fanahy misolo vava, ianao no misolo vava, ianao no manala ny menomenomana, ianao no manala ny fieritserehana, fa hijoro hatramin'ny farany, ho fenanao izay fanahy masina, fenoenanao izay mba hiteny ny marina, hiteny ny fahamasinana, hiteny ny fahamarinana irery ihany. Dia misaotra indrindra tompo, misaotra fanahy masina, miteny aminay, misaotra fa ianao tokoa maharitra mandrakariva, ianao tsy miova, ianao rehefa tia hatramin'ny farany, ianao tompo no miantso anay, ianao no mifidy anay. Eny tompo, izaho no mifidy anareo izy ianao no mifidy anay tsirairay avy, tsy noho ny fahatsaranareo, tsy noho ny fahamarinanareo, tsy noho ny fahamarinanay, fa noho ny famindramponao, teninao izany androany, fa mamindra fo ianao, mahari-po sady mamindra fo, dia famindram-po ianao, ka dia misaotra, mamindra fo aminay, misaotra fanahy masina, teny aminay, tianao tsy miova, ianao no miasa aminay isan'andro, ianao no mikarakara tompo, ka dia misaotra indrindra, miasa misaotra amin'ny manivavaka, dia mitenena foana, mitenena fa voninahitra izay amin'ny alalan'ny mpampianao, amin'ny alalanay tsirairay avy, ianao ilay mifidy anay, ny mpampianatra, ianao ilay mifidy anay, ny mpaminany, hanambara ny famasinanao, hanambara ny fitebahana, izany tokoa Jesosy a, bebaka izany no tianao hanambarana ny olona mandrakariva, dia ampaherezo ny fonay tokoa, ampaherezo ny fonay a, hijoro hatramin'ny farany, hijoro hatramin'ny farany ka tsy hierikenika, n'iza n'iza mandray anao manomboka izao a, dia hijoro hanambara fa ianao ilay zanak'Andriamanitra velona, ilay Jesosy Kristy mipetraka ao ankavanan'Andriamanitra iray a, ianao ilay zanak'ondry, eny ianao ilay mipetraka amin'ny seza fiandihanana miaraka amin'ny Ray any an-danitra any, ianao no antenanay.
Ianao no fanantenanay Tompo ny amin'ny ho avy rehetra. Ianao no tadiavinay, akaiky ianao, efa akaiky ianao, tianao izay hiomana, tianao izay haharitra hatramin'ny farany. Misaotra amin'ny faharetana, misaotra amin'ny fimanana omenao anay. Misaotra Tompo, aty anay soavinao, mimaritra anao ihany. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Aleloia. Misaotra Tompo. Misaotra Tompo. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fitapon'ny Tompo ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny fibebahana teo. Raha tena mibebaka tamin'ny tompontsika, tamin'ny fontsika rehetra, dia mamindra fo isika sady maharo-po izy ka dia manadio amin'ny rany sy manavao ka dia aingany tsika tsirairay avy samy tsy ho diso anjara amin'izany fahasoavana amen'ny Tompo izany ka dia samy hifaly tsika. Asa raha heninao le hira teo na hainao le hira fa azonao jerena amin'ny YouTube izany hoe à jamais Dieu est fidèle. Tena tsy miova izy ary tena hira feno fiderana, afaka midera, afaka manome voninahitra ny Tompo ianao fa tsara izy, tsara ny tompontsika, tsara ilay Jesosy Kristy izay arahantsika. Misaotra ny tompontsika, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Amen. Dia mena ny mpanompony izany, ampitaiko amin'ny mpanompony Mama Felicia indray nitoy ny fotoana amin'ny fampahirezana. Aleloia. Amen. Aleloia, aleloia, aleloia. Mbola mamerina ny fiarabananareo aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Misaotra ny mpanompon'Andriamanitra nitondrany amin'ny fahabebahana teo. Voninahitra ho an'i Jesosy, dera ho azy, aja ho azy. Ry havana, izao zao tonga ny fotoana hainoantsika teny fampahirezana, satria mila tokoa isika fampahirezana avy amin'ny fanahy masina. Fa raha isika fotsiny ihany dia tsy hahefa na inona isika. Ka isaorantsika ny Tompo any amin'ny fibebahana teo dia alohan'ny tondrasako ny teny fampahirezana izay hoentin'ny fanahy masina dia manasa anao hiara hivavaka amiko hametrahantsika an'izao eo ambany tana maherin'ny fanahy masina. Hiara hivavaka isika toa. Jesosy eo, misaotra anao. Midera anao Jesosy, mankasitraka feno satria namela anay ianao. Namela anay ianao tamin'ny fibebahana. Misaotra ny amin'ny teny izay noentin'ny mpanomponao Jesosy io. Izao izahay dia vonona Jesosy handray teny avy aminao. Jesosy io. Ity aho fitaovana fotsiny ihany Jesosy. Kely sy bitika Jesosy, tsy mendrika akory Tompo na dia hijoro eo anatrehanao aho. Jesosy eo, ity aho Jesosy. Ka feno eo ambany tana maherinao Jesosy. Fa oka ianao fanahy masina no hiteny amin'ny alalako. Ka ampianaro izay. Ampianaro izay tsiraray avy. Mba ho vonona mandrakariva. Ho vonona mandrakariva satria ho avy ianao. Ho avy ianao Jesosy ampiakatra anay. Ka mitenena fanahy masina ampahirezo izahay, ampahirezo izay tsiraray avy. Mba haharitra tokoa amin'ny fanarahana anao Jesosy. Ka ho tafiditra ny an-danitra Jesosy. Tompo, okakoa ianao ampisokatra ny masom-panahiny tsiraray avy. Tena ho tany lonaka izay tsiraray avy. Ka tena handray ny teninao Jesosy io. Ka hiasa ho anao, androso ho anao, ka hafaly anao Jesosy ka mitenena fanahy masina fa mino anao izay mpanomponao tsiraray avy eran-tany. Misaotra Tompo, misandrata Jesosy, misandrata eo anatrehan'izao tontolo izao. Misaotra Tompo. Amen. Ry hava-malala amin'ny Tompo ny teny izay tiany fanahy masina zany faherezana antsika anio dia mety efa fantatrao ihany momba ny amin'ny voa na fafy. Ao amin'ny bokin'ny Matio 7:20 izy io. Fa misy ihany koa ao amin'ny bokin'ny Marka dia ao amin'ny bokin'ny Lioka. Dia nasain'ny fanahy masina zany nampitovizina izany ilay verse zany amin'ilay famalina ny fanazavana zany ilay fanoharana nameny
tompo zany. Dia eo zany isika no ahafantatra hoe inona no tiany tompo ambara amintsika tsiraray avy. Afaka ianao mandray naoty raha ohatra ka tianao, satria tena hanampy anao mihitsy rehefa misy ny fotoana ohatra hoe tianao mampalalaka anao ka tianao andinihanao ny tenin'Andriamanitra momba ny amin'io. Matio 7:10 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 zany ny momba ny amin'ny fanoharana ny amin'ny mpamafy. Dia rehefa avy eo raisintsika ny amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 ny amin'ny fanazavana zany nataon'i Jesosy momba ny amin'izany. Dia ho vakiantsika ihany koa ny ao amin'ny bokin'ny Marka, tonga dia maiky daholo ny verset. Marka 4 eo amin'ny andiny 7:20 zany ka hatramin'ny 20 zany ny fanazavana momba ny amin'ilay koa fanoharana amin'ny mpamafy zany. Dia ao amin'ny bokin'ny Lioka koa zany ny amin'ny fanazavana, Lioka 9 andiny 1:10 ka hatramin'ny 5:10. Averiko ao amin'ny Matio 7:20 andiny 1 ka hatramin'ny 7 ny amin'ny fanoharana. Dia eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 zany ny fanazavana namen'i Jesosy. Dia ao amin'ny Marka zany ny fanazavana koa zany nomeny andiny 7:20, azafady Marka 4 andiny 7:20 ka hatramin'ny 20. Dia ao amin'ny Lioka zany ny fanazavana nomeny koa ao amin'ny Lioka 9 andiny 1:10 ka hatramin'ny 5:10. Tsy ho raisintsika zany ny amin'ilay fanoharana ny ao amin'ny Lioka sy Marka fa verset iray angamba na roa ihany no raisintsika zany amin'io. Dia ho vakiako zany ny teny dia miangavy anareo hanaraka tsara izany. Matio 7:20 andiny 1 ka hatramin'ny 7 no vakiantsika. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra dia hoe fanoharana ny amin'ny mpamafy. Ary tamin'izany andro izany dia niala tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron'ny ranomasina. Ary nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy. Dia niditra tao an-tsambo kely izy ka nipetraka. Ary ny vahoaka rehetra kosa dia teny amoron-dranomasina. Ary nilaza zavatra maro tamin'ny fanoharana taminy izy ka niteny hoe, indro ny ainga ny mpamafy mba hamafy. Ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana. Dia avy ny vorona ka nandany izany. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany be vato, izay tsy ampy nofo tany, dia nalaky ny tsiry ireny satria tsy lalina ny tany. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo izy ireny. Ary satria tsy nanapaka tsara izy dia maty. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo. Ary naniry ny tsilo ka nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara. Dia nomena vokatra, azafady, dia nanome vokatra ny sasany 100 eny, ny sasany dia 100, ny sasany dia 80, ary ny sasany dia 30, izay manatsofina aoka izy hiaina. Amen. Zay zany no fanoharana nomeny Jesosy. Dia ao amin'ny 9:20 ny fanazavana nataon'ny Tompo ho amin'izany. Vakiantsika io hatramin'ny 9:30. Fa ianareo kosa enoy ny fanoharana ny amin'ny mpamafy. Raha misy mandre ny tenin'ny fanjakany lanitra nefa tsy mahazo izay lazay, dia avy ilay ratsy ka manaisotra izay nafafy tao am-pony.
dia izany no ilay nafafy teny amoron-dalana. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany be vato dia izay mandre ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana. Nefa tsy manapaka ao anatiny ireny, fa maharitra vetivety foana. Koa raha tonga izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny dia malaky tafotoina izy. Ilay nafafy teny amin'ny tsilo indray dia izay mandre ny teny ary ny fiaiaiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena dia mangeja ny teny ka tsy manome vokatra izy. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny ka mahazo izay lazainy, dia izy no manome vokatra, ny sasany dia 100, ny sasany dia 80 ary ny sasany dia 30. Amen. Ajanoko hatreo aloha. Eo amin'ny fanazavana no raisintsika ny ao amin'ny Marka sy ao amin'ny Lioka. Eto zany ny teny fanahy masina zany tamin'izy nanome teny io zany dia zao ny nambarany hoe isika izany dia misy hoe samy manana ny plasy misy antsika. Karazany 4 izany. Karazany 4 izany ny mombantsika olombelona. Iza amin'ireo ianao? Izany hoe ny voalohany dia ilay teny amoron-dalana ve? Satria ny voalohany dia nafafy teny amoron-dalana izany ny voa. Ny voa dia tenin'Andriamanitra io voalaza ao anatin'ny Baiboly. Hojerentsika izay rehefa avy eo. Ny faharoa, karazana olona anankiray faharoa zany dia ilay voafafy teny amin'ny tany be vato. Ny fahatelo dia ilay voafafy teny amin'ny tsilo. Ilay voa zany io ilay voa dia tenin'Andriamanitra. Dia ny fahaefatra izany dia ilay teny amin'ny tany tsara. Oka ianao ahafantatra hoe iza amin'ireo ianao rehefa hoeninao ny fanazavana hoentin'ny fanahy masina ny teny. Ho fantatrao hoe iza amin'ireo zany no misy anao amin'izao andro iainantsika izao. Ho raisintsika tsikelikely ireo dia oka isika andinika tsara. Ho raisintsika zany ny amin'ny andiny voalohany aloha dia ao amin'ilay fanazavana izany eo amin'ny andiny voalohany zany andininy 7:12 azafady ao amin'ny Matio 3:13. Hoy ny tenin'ny Tompo hovakiako amin'ny anarany. Fa ianareo kosa enoy ny fanoharana ny amin'ny mpamafy. Ny amin'ny mpamafy izany. Enoza ilay fanoharana ny amin'ilay mpamafy voa. Iza moa ilay mpamafy voa? Andao hojerentsika ny ao amin'ny Marka 4:7-10. Hoy ny tenin'ny Tompo hovakiako amin'ny anarany. Hoy koa izy taminy, tsy azonareo va ilay fanoharana teo? Koa ataonareo ahoana no fahafantatra ny fanoharana rehetra? 7:10. Ny mpamafy dia mamafy ny teny. Zay zany ilay mpamafy voa dia mamafy ny teny. Iza io teny io? Inona io teny io? Andaontsika amin'ny Lioka 9:1-10. Hoy ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa izao no hevitry ny fanoharana. Ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Zay zany le izy. Ny voa zany dia ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra zany no voa afafy. Ny namafy ny voa teto dia i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra no namafy ny voa teto. Ary voalaza zany eo amin'ny andiny voalohany, eo amin'ny
toko 7:10 azafady. Hoy ny teny hoe vakiko amin'anarana Jesosy Tompo. Ary tamin'izany andro izany dia niala tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron'ny ranomasina. Ary nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy. Dia niditra tao an-tsambo kely izy ka nipetraka, ary ny vahoaka rehetra kosa dia teny amoron-dranomasina. Izany le izy. Jesosy zany dia nipetraka izy niditra tao anatina sambo kely zany Jesosy. Fa ny vahoaka maro be zany dia nipetraka teny amoron-dranomasina. Jesosy zany le mamafy ny voa eto, mpamafy zany ny voa. Izy mihitsy anefa ilay tenin'Andriamanitra. Jesosy ilay tenin'Andriamanitra, zany hoe mamafy azy izy zany, mampafantatra ny momba azy. Mampafantatra amintsika zany Jesosy hoe izao ane ny momba izao ane no tokony ataonao. Zay zany no tiany Tompo ho fantatsika zany anio, ny momba ny amin'ny mpamafy voa. Izy zany no mamafy voa. Dia noho efa lasa i Jesosy dia ny mpamafy voa, dia tokony isika tsiraray avy izay tena manaraka ani Jesosy. Ho hitanao hoe aiza ho aiza ilay tena hoe mpamafy voa ao amin'ireo karazana olona 4 ireo. Ho hitanao rehefa avy eo. Jesosy zany no mpamafy voa araka nambarako teo. Izy ilay voa, izy ilay tenin'Andriamanitra dia Jesosy izany. Izy zany no ambarany eto, manambara ny tenany izany ny Tompo, satria izy no tenin'Andriamanitra. Dia mila zany isika mahafantatra tsara hoe ny Tompo izy Jesosy no tenin'Andriamanitra ambarany eto zany. Any amin'ny Jaona toko voalohany manambara koa fa izy ilay teny tonga nofo. Izy zany no ambarany eto. Ary mazava tsara mihitsy ny teniny araka ny teneniko teo hoe ambarany tsara mihitsy fa izy no tenin'Andriamanitra. Ato amin'ny 9:20 dia hoy izy hoe 9:20 dia hoy izy hoe amin'ny Matio 7:10 hoe raha misy mandre ny tenin'ny fanjakan'ny lanitra, tenin'ny fanjakan'ny lanitra, izy ilay teny ny fanjakan'ny lanitra dia i Jesosy izany. Izy zany no ambarany eto. Dia hotoizantsika ny tenin'Andriamanitra. Ato amin'ny Lioka 9 ihany izy 10:20 dia manambara koa hoe koa izao no hevitry ny fanoharana, ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Zay le izy. Izy ilay tenin'Andriamanitra. Jesosy ilay tenin'Andriamanitra. Dia ho raisitsika ilay karazan'olona voalohany. Raha ohatra ka ianao tonga dia ho tsapanao. Tonga dia ho tsapanao raha ohatra ka ianao. Ny karazana olona voalohany dia ao amin'ny Matio 7:20 ho vakiantsika eo amin'ny andininy vakiantsika ao amin'ny andininy 7:20. Io zany no karazan'olona voalohany. 7:20 sy 20. Hoy ny tenin'ny Tompo ho vakiko amin'ny anarany. Matio 7:20. Raha misy mandre ny tenin'ny fanjakan'ny lanitra nefa tsy mahazo izay lazainy, dia avy ilay ratsy ka manaisitra izay nafafy tao am-pony. Dia izany no ilay nafafy teny amoron-dalana. Izany le izy. Io zany le nafafy teny amoron-dalana. Inona hoy izy? Zany hoe raha misy zany olona anankiray ka mandre zany, mandre ny
tenin'ny fanjakany lanitra mandray ny tenin'i Jesosy izany, nefa tsy mahazo izay lazainy, dia avy ilay ratsy ka manaisitra izay nafafy tao am-pony. Ry havana mampatahotra izany. Raha mareny tenin'Andriamanitra izany isika, nefa tsy azontsika akory izay teny ilay tenin'Andriamanitra, tsy mazava amintsika izany, tsy azontsika akory dia avy izany ilay ratsy, dia manaisitra, alaisarain-tsaina hoe alàna izany ao am-pontsika izany ilay tenin'Andriamanitra izay tokony ho azontsika ao anatintsika. Dia ny hazavainy an'io bebe kokoa, mazava kokoa koa izany satria tena hoe fameno izany ilay teny dia hoy izy ao am-bokin'ny Marka, iza moa io ratsy io? Ilay ratsy izany, iza moa io ratsy io? Ao amin'ny Marka 4:17-10. Hoy ny tenin'ny Tompo, vakiako amin'ny anarany. Azafady, Marka 4:17-10. Ireo izay teo amoron-dalana dia ireo izay amafazana ny teny. Kanefa rehefa nandray izy, dia avy miaraka amin'izay i Satana ka manaisitra ny teny izay nafafy tao aminy. Amen. Zava-doza. Izay izany ilay izy, nafafy izany ilay teny eny amoron-dalana, eny ivelany eny an-dalana eny izany. Nafafy ny tenin'Andriamanitra, dia niaraka tamin'izay dia avy Satana miaraka amin'izay ka manaisitra ny teny izay nafafy teo aminy. Zava-doza izany. Mihaino izany ilay olona, tonga dia avy Satana, tonga dia mandray an'ilay teny. Raisiny io teny io ilay hoe voafafy, raisiny toy ny hoe vorona, lohan'ny vorona. Izany ambarany koa ao amin'ny Matio 7:12, izany hoe ny vonafafy izany. Ny vonafafy dia ohatran'ireny hoe vorona, avy izany ny vorona tonga dia mihinana maka anazy izany. Le vorona izany ao Matio 7:12 io ny vorona izany dia noharina izany amin'ny eo Matio 7:12-14. Averiko kely amin'ny anaty Tompo ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avy ny vorona ka nandany izany. Izay le izy. Nalaina ohatra izany, nalainy Tompo ohatra amin'ny vorona izany. Le vorona izany nihinana alay voa, lay tenin'Andriamanitra. Io vorona io dia vorona ratsy izany, satria i Satana no mangalatra an'ilay teny tokony ho azontsika izany. Avo izy ilay ratsy, ao Matio izy miteny izay, dia ny Marka izy miteny ilay hoe Satana avy manaisitra an'ilay izy. Raha ohatra tsika ka mahita hoe voa nafafy, avy ny vorona mihinana azy, tsy izy tavela intsony raha be dia be ny vorona tonga. Ohatr'izay izany no zavatra manjo any olona anankiray, raha ohatra ka ao anatiny tenan'ilay olona tsy mandray tsara ny tenin'Andriamanitra, dia eo am-pihainoana izy eo ny ihany Satana tonga dia maka ilay tenin'Andriamanitra alainy, dia tsy izy voarain'ilay olona izany. Mazava mihitsy ny tenin'i Jesosy eto tsy izy voarain'ilay olona na dia kely akory ary. Ry havana tena marina izany, satria raha mandinika ako amin'izao fotoana izao, efa manomboka izany ny vorona ty aminay aty, manomboka mivoaka izany ny vorona kely ireny, satria efa mba hoe manomboka may tsara ny andro, tsy tena hoe may tsara manahoana moa fa mafanafana kely izany. Dia mivoaka izany ny vorona, dia fahazarako izany rehefa ohatra ka avy mihinana mofo tsy indraindray dia ahitsako eny ivelany izany ilay poto-mofo eo tokotany izany, ahitsako eo tokotany izany ny poto-mofo amin'ilay resta izany. Dia rehefa miditra ako, afaka elaela, dia tonga ny vorona, betsaka izy ireo midina mihinana
an'ireo mihinana an'ireo potomofo ireo. Dia eo ihany koa rehefa koa manomboka kosa ny andro ohatr'izao dia misy koa zany toerana iray andehanan'ireo vorona ireo satria hitan'izy ireo manomboka zany le bibikely ireny manomboka mivoaka zany. Dia hitanao ny tangorona zany izy ireny. Ry havana, ohatr'izay zany le tenin'Andriamanitra. Tonga dia avy zany Satana maka ilay teny tokony ho antsika izany raha ohatra isika ka tsy mandray tsara izany. Ao amin'ny Lioka izy Lioka 9:2-10 dia hoy indray izy eto hoe ireo teny amoron-dalana dia izay mandre nefa avy ny devoly ka manala ny teny ao am-pony. Fandrao ino izy ka ho vonjena. Amen. Ry havana zava-doza izany. Ny tetiky Satana sy ny devoly dia avery antsika. Alany ao am-pontsika mihitsy zany ny teny mba tsy inontsika an'Andriamanitra. Izay zany karazana olona anankiray. Sao dia ao anatin'izany ianao. Sao dia tsisy tenin'Andriamanitra intsony ao aminao. Satria fantany fa ino an'Andriamanitra ianao dia ataony izay angalarana ny tenin'Andriamanitra enao dia vitatreo. Mitantsehatra izy Satana zany mangalatra ny teny izay eninao satria mazava mihitsy hoe mandre ny teny. Entsika zany le tenin'Andriamanitra izay mihitsy ny ambaran'ny Tompo mandre ny teny. Raha misy mandre ny teny ny fanjakan'Andriamanitra mandre ny teny dia eo izy zany mangalatra ilay teny. Ao Matio 4:10 zay le 9:10 dia avy zany izy mangalatra ny teny. Lay voa tokony ho ao anatintsika zany ampaherentsika. Zay ny karazana olona anankiray. Satria raha ohatra ka ambolena eny amoron-dalana dia fatatsika tsara fa tsisy rano, tsisy tany tsara ary tsy aniry mihitsy zany. Olona anankiray zany io. Raha ohatra ka hoe atsipy fotsiny zany le voa ka ny lalana nefa hitantsika tsara fa lalana maina le tany. Na tany tsotra raha io, na goudron io dia tsy aniry mihitsy zany ilay voa. Eto zany dia fona olona zany no ambarany fanahy masina eto. Fony olona anankiray. Sao sanatria ka fonao io ka tena hoe mahazana be ka ny voa tonga eo dia lasany fahavalo. Zay le teny amoron-dalana. Midina tsika amin'ilay teny amin'ny tany be vato. Eto zany dia tany indray feno vato zany, be dia be vato zany ilay tany voalaza eto indray zany. Azafady eny amin'ny tany be vato izany. Ao Matio 7:20 eo amin'ny 9:20 ny momba an'io indray. Hoy ny teny hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ilaina fafiteny amin'ny tany be vato dia izay mandre ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana. Nefa tsy manapaka ao anatiny ireny. Fa maharitra vetivety foana koa raha tonga izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny dia malaky tafitohina izy. Amen. Ry havana, io anankiray io ambaran'ny Tompo io any amin'ny tany be vato dia tena betsaka be ny olona miteny hoe kristianina no latsaka ao anatin'io. Raha vao mandroso ny olana anankiray ao anatin'ny fanaranan'i Jesosy tonga dia mihemotra. Tonga dia tsy mahazaka firy no tsy mahazaka ny amin'ny fanarana ani Jesosy. Adene tompoko no hidirana any an-danitra. Tsy ho azontsika moramora foana akory ny lanitra tompo.
oka isika hifo ara-panahy, oka isika tena atsapa mihitsy hoe ny nofo dia nofo, ny fanahy dia fanahy. Raha mbola ny nofo no misy kely ao anatin'ny fanahintsika naraka an' Jesosy dia tsy ho tafiditra any an-danitra isika. Fa rehefa araka ny nofo dia araka ny nofo, rehefa araka ny fanahy dia araka ny fanahy. Betsaka ny olona ny tenin'Andriamanitra izay voarainy dia toy ny olona novolena teny ambonin'ny tany be vato ny tenin'Andriamanitra voarainy. Be dia be io, be dia be. Ny zavatra miseho dia raha vao mandre ny tenin'Andriamanitra firifiry, betsaka izay olona hitako izay sy olona fantatro hatramin'ny nanarahako an' Jesosy nanompoako ny tompo manaraka an' Jesosy mpifaliana falifaly be mihitsy aloha, mafana fo be, ay hanompo ny tompo ay tena faly be mahery fa rehefa avy eo efa fantatra sahady hoe hiemitra ilay olona. Tsy amin'ny fifaliana tampoka mandalo akory no anarantsika an' Jesosy to. Tsy amin'ny fifaliana maimaika, tsy any mihitsy. Tsy azontsika atao ny anamboatra ilay voa, ilay tenina fafin'i Jesosy amin'ny izay tiantsika atao. Raisina iny voa iny fa ny tompo no mamboly azy, fa tsy tsika akory no hoe raisiko ny tompo, anao ny asany fa izay tiako atao ny atao. Tsy ho tafiditra ny lanitra isika. Fa rehefa hoe manatona an' Jesosy am-pifaliana dia na fahoriana na inona miantra eo dia zakaina, satria tsy maintsy izay no lalantsika. Maro dia maro ny olona mihevitra fa rehefa manaraka an' Jesosy dia fifaliana foana, lainga izany, prosperité, harena, izay no tadiavin'olona maro. Tsy any tompoko, tsy any ny manaraka an' Jesosy, tsy any amin'ny hoe zavatra hita maso akory, tsy any amin'ny filàna izao fiainana izao, fa ady amin'ny nofo no ahafahantsika hiditra any an-danitra. Hiditra any an-danitra. Tsy maintsy isika maharesy ny nofontsika. Eto ny tenin'ny tompo dia manambara mihitsy hoe malaky mandray azy amin'ny hafaliana, nefa tsy manapaka ao anatiny ireny, fa maharitra vetivety foana koa raha tonga izay fahoriana na fanenjehana hoy ny tenin'Andriamanitra, noho ny teny dia malaky tafitohina izy. Indrisy tsy mahazaka fanenjehana intsony ny olombelona amin'izao andro iainantsika izao. Jerevy tompoko nanjoa an' Jesosy, jerevy nanjoa azy fa tena mafy anie nanjoa an' Jesosy. Marina fa miteny isika hoe mafy nahazo anao Jesosy, nombohana ianao, noratraina ianao, tsapantsika ve tompoko amin'ny fiainantsika ve izany? Fa izay koa no lalana andehanantsika hoe mila mahazaka ny fanaratsian'ny olona, ny havantsika, ny namantsika, ny ankonantsika, maro ny tsarantsika, tsy maintsy izay. Mitondra ny hazo fijaliana isika tsiraray avy. Dia hoy ny tenin'ny tompo ao am-bokin'ny Marka, anamafisany bebe kokoa an'io, Marka 4:7-10. Misy fanampiny izany nomeny ato. Nefa tsy mamahatra lalina ao anatiny ireny fa mielina vetivety foana. Koa raha vao tonga izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny dia tafitohina miaraka amin'izay izy. Amen. Ry havana, mora tafitohina dia maloto ny fo. Maloto ny fo.
eto zany ny atao amin'ny maka dia le hoe tsy mamahatra lalina zany. Zay zany le hoe anatin'ny fontsika zany. Ao amin'ny Matio teo de hoe tsy manapaka zany, tsy miditra lalina kokoa. De ao amin'ny Lioka 7:10 dia hoy indray ny tenin'ny Tompo eto hoe ireo teny amin'ny tany be vato dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana, nefa tsy niorom-paka ireo fa mino vetivety ihany, koa amin'izay andro isehoan'ny fakapanahy dia mihemotra izy. Amen. Zany hoe tsy niorom-paka izany. Tsisy fotoana nidiran'ilay ten'Andriamanitra tsara ho mafy ao anatin'ny fontsika zany. Zay zany le olona anankiray faharoa, satria ilay tany be vato. Io le hoe devoly Satana le hitantsika teo amin'ny fanoharana nomeny teo aloha zany. Ireo zany no manimba sy mangalatra ilay tenin'Andriamanitra izany. Vao miteny antsika ny olona na fitafiana fotsiny ary dia efa tsy mahazaka. Indraindray tsika mitomany. Za tamin'ny début mafy be nahazo ahy, tsoriko anareo tsisy mamenatra an'izany. Maro ny mahafantatra ny fiainako teo aloha na ny fitafiako ary. Tena hoe nizaka ny teny mafy tamin'ny olona rehetra. Mafy ny teny nahazo na amin'ny vadinao ary, satria olona zatra manao pataloha, zatra manao sorta, manamboatra volofono, ranomanitra, lokomena, kavina, rehetrarehetra zany. Any am-balina sotr'izany, nefa niova novain'i Jesosy tanteraka dia nizaka. An-dranomasina indraindray fa ny Tompo mihitsy no miteny hoe mila mahery satria tsy maintsy izay. Satria Tompo tsy fampitatana isika na aminiza ho any an-danitra. Raha ohatra ka lase za, ohatra ka hoe navelako tampoka dia very ny fanahy. Tsy atoko. Oka isika ho tafiditra any an-danitra. Satria ny Tompo irery ihany no azahoantsika ny lanitra. Niza eto ambonin'ny tany, niza raha mananjanaka ianao na manambady ianao na hoe mbola amin'ny ray aman-dreninao ianao na mipetraka irery ianao na iza miteny anao rehefa novain'ny Tompo ianao dia misaoran'i Jesosy, satria izay lalan'ny Tompo izay. Nankalan'ny olona, tsy tiany olona, laizay ny olona fahadala ary. Ry havana izay ny lalan'ny Tompo e, nizaka ny mafy. Dia isika ve eritreritra hoe moramora ny azahoantsika ilay korona tsara be any an-danitra, tsy ilay trano tsara be any an-danitra? Ry havana, mafy ny lalana fa mila mahery isika tompoko, mila mahery isika tompoko. Mijoro tsara fa tsy irery akory ianao, tsy irery izaho, fa mila isika tsiraray avy mijoro hatramin'ny farany. Toizantsika ny teny. Izay zany le olona faharoa zany. Ilay teny amin'ny tany be vato. Eo amin'ny olona fahatelo isika izao. Ireo teny amin'ny tsilo. Eny amin'ny tsilo indray zao le olona, karazan'olona anankiray hafa izany. Andao vakintsika eo amin'ny Matio 7:12-20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ilay nahafafy teny amin'ny tsilo indray dia izay mandre ny teny ary ny fiahiahiana izao fiainana izao. Sy ny fitaky ny harena dia mangeja ny teny ka tsy manome vokatra izy. Amen. Zay zany le izy. Lay eny amin'ny tsilo zany, nahafafy teny amin'ny tsilo dia be fanahiana loatra amin'ny fiainana iainantsika izao zany. Dia eo ihany koa ny fitaky ny harena sy dia mangeja zany ka tsy manome vokatra izy. Zany hoe ilay harena izany mangeja zany. Io zany le tsilo, le fanoharana nataon'i Jesosy hoe tsilo zany.
Ilay tsihy zany dia zavatra manageja zany antsika zany. Fandrika ataon'ny satana daholo anie satria ny harena eto dia harena ho an-tany. Fitaka ny amin'ny fiahiana zavatra miseho. Ry havana, raha zavatra miseho eran-tany zao no ampanahintsika, ampiasa lohantsika, dia ho tavela aty isika. Tena ho tavela ety ambony tany isika. Be dia be zavatra miseho eran-tany. Oka isika hivavaka fotsiny ihany dia hanomboka hisaina bebe kokoa ny any an-danitra. Raha tena manantona ny to bebe kokoa ianao dia hanomboka izy ampiseho anao ny fahatsaran'ny lanitra, ny amin'ny tanjona antsika zany. Satria rehefa tena ao amin'ny tompo ianao manadino ety ambony tany dia tafiditra ianao amin'ny atmosferan'ny lanitra mihitsy. Aleloia. Tena hoe ohatra ny efa miaina ny an-danitra sahady ianao. Andramo anie zany tena fahasambarana ary tsy anahy intsony ianao. Tena tsy anahy ianao na inona problema miantra eto ambony tany. Aza manahy satria tsilo io ary fitaka ataon'ny satana io. Ataony izay amandriana ny olona amin'ny harena ety ambony tany. Efa nambara teto ny ao amin'ny bokin'ny Matio ihany momba ny amin'ny Jesosy izay niezaka i satana amandrika azy ny amin'ny harena zao tontolo zao. Tamin'izy vao vita batisa zany Jesosy zany. Dia nasehony any tompo zao tontolo zao. Afaka vakianao ny Matio 4:4. Ry havana, tsy asoantsika zavatry ny tany, fa ny lanitra no aoka ho banjintsika. Andao hojantsika indray version anankiray ao amin'ny Marka momba ny amin'io. Marka 4:7-10 ka hatramin'ny 7:10. Hoy ny teny ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo, dia ireo no nandre ny teny nefa ny fanahiana ny amin'izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena ary ny filana hafa tafiditra ao aminy. Dia mangeja ny teny ka tsy mamoa izy. Amen. Zay zany. Niampy an'ilay harena zany teo dia nampiny eto hoe ny filana hafa izany tafiditra ao anatin'ilay olona izany. Ao zany ny filana hafa. Tsy hay io zavatra io. Zavatra maloto ohatra. Zavatra tsy tsara izany. Io zany ilay tsilo mangeja koa an'ilay volo-tenin'Andriamanitra tsy tafiditra, tafapetraka anatin'ilay olona. Ry havana, sao sanatrika ianao izany. Mila mifo satria fa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Tena mangeja zany izy io ka tsy mamozana ilay olona izany fa voageja satria mbola voafatotra. Mila atao délivrance. Oka ny tompo hanafaka anao. Manafaka anie Jesosy. Manafaka Jesosy. Teny mihitsy izany. Fa mila zany isika mahatoky azy dia ho afaka. Araka ny teny hoe raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Tena manafaka ny tompo. Ao amin'ny Jaona no misy an'izany teny izany. Raha ohatra ka tianao azo dia omeko anao fa ho jereko ho aingana. Jaona 5:9. Jaona 5:9 9:30 raha ohatra ka tianao raisina. Hoy teny ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amen. Anafaka antsika zany ny tompo raha tena vonona isika hoe hiala amin'ny ratsy rehetra izany. Dia eto zany ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Lioka 5:8 momba ny amin'ny tsilo zany. Eo amin'ny 4:10. Dia hoy teny ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ireo teny amin'ny tsilo dia izay mandre fa noho ny mandeha izy dia voageja ny fiahiana sy ny harena ary ny fahafinaretana izao fiainana izao ka tsy mahavanimboa. Amen.
Zay le izy ry havana. Mazava kokoa zany, ilay filana izany ilay vakitsika tao amin'ny marika dia miampy zany eto ny amin'ny fahafinaretana izao fiainana izao ka tsy mahavanom-boa. Eto ny fanahy masina dia mampatsiahy ahy tamin'ny fiainako teo aloha. Ry havana, tena hoe amin'io nambarany tompo io mihitsy tanatin'io teo aloha hoy aho. Fahafinaretana izao fiainana izao. Tadidiko eto tamin'izay nanao soirée gasy zany, impiry. De manofa salina na ohatrina ary le salina aty ampitan-dranomasina. Dia olona 20 ohatra no zakan'le salina, lasa any amin'ny 100 any mihitsy ny isan'ny olona tonga. De mandihy, de mifaly. Tena fahafinaretana izao fiainana izao mihitsy zany. De mandray micro de mihira, mandraparain'ny andro, miaraka amin'ny gasy rehetra. Zany ry havana no fiainana izay niainako teo aloha. Fa isaorako ny tompo kosa aloha fa ny toaka dia tsy tiako ny toaka. Sigara moa tsy misotro an'izany. Ny toaka hoe nanandrana kely fa tsy mahazaka an'izany, fa tsy mamo akory. Fa tena le hoe manao fety zany, mandihy, tena tia mandihy, de mihira. Tsy nieritreritra akory hoe ho faty anie ity tena ity ndray andro. Ry havana, ankehitriny, ireo namana maro be, misy hatrany France tonga taty Belzika, misy hatrany Allemagne tonga taty Belzika. Ireny namana maro be ireny amin'izao fotoana izao niala daholy satria ny antony tsy te hanao izany intsony ianao fa maty ny nofo fa ho an'ny tompo ankehitriny. Ho an'ny tompo ankehitriny. Satria tena tao anatin'ny fahafinaretana izao fiainana izao, fahadalàna izao fiainana izao. Ary tsapako fa raha tamin'io no maty, tsapako mihitsy dia afo be no novatano. Ary Satana mihitsy no niandry teo ambavahoana fahafatesana tamin'izany fotoana izany. Fantatro, tena fantatro satria no efa nanaraka ny tompo aho dia nampahafantarin'ny tompo amin'izay ny tena endriky ny fahavalo. Endriky ny fahavalo. Efa nambarako any video any rehefa ohatra ny zavatra ray fotsiny tafiditra ato ohatra anjezebela, na menaka volo io, na ranomanitra io, na lambana olona anankiray io, ka tsy mandroaka devoly de tonga izy ny alina an'iny mijoro eo anatrehako. Satria nisy varavarana nisokatra tao. No nefa tao amin'ny tompo zany, efa ao amin'ny tompo zay vao tena hoe tezitra ny fahavalo miseho izy satria tsy azo intsony ny tena. Ry havana, zay le izy. Fa teo aloha dia renireny teny. Renireny teny. Fa rehefa ao amin'ny tompo dia sokafany amin'izay ny masopana. Zay le izy. Le fanahintsika zany ho any an-danitra misokatra amin'izay. Na ny sofina io, na ny maso io, na ny orona io. Satria eny ivelany. Rehefa mandeha eny ivelany na magazin, na olona miditra atao trano, raha vao misy Andriamanitra kely any an-tranony, ohatra hoe misy bodany na misy zavatra hafany dia eny ny fofona, eny ny oroko zany ny fofona. Eny ilay fanahintsika io tompoko dia tena mahare alavitra be io fanahy io. Mahare alavitra be ny fanahintsika. Raha eto isika zany, eo amin'ny toerana misy anao, n'aiza n'aiza misy anao, dia mahare ny fanahinao any amin'ny afo be. Nisy fotoana ny vavahako dia eniko ny kikika any amin'ny afo be. Ry havana, ohatr'izay le hoe fanahy. Fanahintsika zany tena hoe afaka mandeha n'aiza n'aiza. Aleloia. Fahasambarana be zany ry havana. Sambarantsika miaraka amin'i Jesosy. Oka isika tsy hanakalo ny tompo, tsy hanakalo ny tompo amin'ny zavatry ny tany. Zava-poana izany. Satria zavatry ny tany dia an'i Satana. An'i Satana. Tsy soa azontsika eto amin'ity tany ity. Oka isika hifikitra tsara amin'i Jesosy. Fa ahita fahagagana ianao. Are fahagagana ianao. Voatsela akory aho tamin'ny herinandro lasa zay raha tsy diso ahako
natory amin'ny alina, de za natory amin'ny alina dia narehako feo teny hoe Lucifera, Lucifera, niverimberina le teny, eniko zao mihitsy, eniko anatin'ny nofy. Ay zany izy io any amin'ny afo be any, efa miomana anafoka ay. Zay le izy, ny fanahiko maheno ny fanahiko miteny any ambany any, miantso ny anarany zany, teny impiry. Ny ampitsin'io nisy olana niseho tato an-tokantrano, dia tena niasa nandroaka devoly dia lasa. Zay le izy ry havana, zay le tafoka ao ataony fa fanahy masina tonga de mampitandrina hoe mitandrema enoy fa mivize anao izy. De isaorana ny tompo fa nitratsehatra mihitsy ny tompo teo amin'ny fandroana devoly. Zay zany le hoe fanahy, satria tsika any Jesosy. Aleloia, aleloia, tsara ny tompo. Oka isika hitandrina foana na andro na alina. Ry havana, zay zany ny amin'ny ilay teny amin'ny tsilo, le karazan'olona fahatelo zany io. Io zany tena hoe voageja zao fiainana iainantsika izao. Voageja tanteraka izany, sy fiahiahina ny harena, ile fitiavan-karena, mitandrema tompoko. Fa raha vo tia zavatra isika tiana de tia kely ary dia iny amandria satananao iny ho tohizany bebe kokoa mba ampalatsaka anao ary azahoany anao. Eto amin'izay tsika hiditra amin'ilay faefatra. Io no tokony ho isika tsiraray avy zanak'Andriamanitra. Io faefatra io karazana olona faefatra. Enganie ka ho toa anio ianao. Enganie maniry mafy dia mafy ho tahaka ny karazan'olona faefatra izay tonoiny Jesosy eto. Ao amin'ny Matio 7:20, 7:20, ilay karazan'olona faefatra. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ilaina fafiteny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny ka mahazo izay lazaina. Dia izy no manome vokatra, ny sasany dia 100, ny sasany dia 80, ary ny sasany dia 30. Amen. Zay zany. Ilay eny amin'ny tany tsara izany. Dia izay mandre ny teny ka mahazo izay lazainy. Amen. Mila isika zany mahazo tsara izay lazainy tompo amintsika. Lazainy tompo amintsika izany. Dia isika izany izay mandre tsara ny tenin'ny tompo ka mahazo ny teniny no manome vokatra izany. Satria isika rehefa mahavoray tsara avy any amin'i Jesosy dia manambara koa amin'ny hafa. Na dia tsy mitory teny ara ianao, fa na dia fotsiny manao asa soa dia miteny kely an' Jesosy. Miteny kely an' Jesosy hoe amin'ny anaran'i Jesosy raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy anao. Ity tompoko omeko anao. Arao ny tompo mba azahoanao ny lanitra. Zay fotsiny ange dia efa zava-dehibe, satria tsy ho mpitory teny avokoa na hijoro vavolombelona avokoa ny olombelona rehetra. Na ohatra koa afaka koa mihira korala ohatra, tena hoe hira ho an' Jesosy anefa. Dia ny hira ataonao vokatra ho an'ny tompo ihany koa, satria ny feo anao ho fiderahanao an'Andriamanitra. Satria hihira ianao rehefa tonga any an-danitra. Efa vokatra ho an'ny tompo koa izany. Maro zany ny asa soa azonao atao ho an'i Jesosy. Ny fanambaranao azy. Fanambaranao azy amin'ny olona izay hitanao, na izay olona mifankahazo aminao. Ry havana, betsaka ny lalana tiany tompo hitariana antsika. Ao amin'ny Marka izy dia ampiny ny fanazavany bebe kokoa. Marka 4:20. Hoy ny teny tompo ao vakiko amin'ny anarany. Ary ireto kosa ireo voafafy teny amin'ny tany lonaka. Dia izay mandre ny teny ka mandray azy dia mamoa
ny iray dia manome voa 30, ny iray dia 80 ary ny iray dia 100. Zafady. Eto zany ny teny dia manambara hoe tany lonaka. Ry havana, tany lonaka izany azo ambolena tsara. Azafady sotrano kely ahako Azafady tompoko. Tany lonaka izany, tany tsara izany azo ambolena tsara izany. Ao amin'ny Matio izy dia ny teny hoe tany tsara. Ilay tany tsara zany dia tany azo ambolena. Azo ny tompo ambolena ve ianao tompo? Ambolen'ny voa ny tenin'Andriamanitra mba aniry, mba avokatra zato eny, avokatra 30 eny. Ry havana, ao amin'ny Luka izy ndao vakintsika Luka 4:5-10. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina no tsara ka mitana izany ary mamoa amin'ny faharetana. Amen. Zay zany le izy. Zafady. Ao amin'ny Luka zany dia manambara fa izay mandre ny teny amin'ny fo ao am-potsika izany. Tena hoe raisina ampidirina ao am-po zany le tenin'Andriamanitra izany ampontsika tanteraka. Sady marina. Zay le fahamarinana. Tsisy tsony zany ny kolikoly. Tsisy tsony zany ny lainga. Araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra eto tamin'ny fibebahana hoe eny na tsia. Zay zany le izy. Tena hoe sady marina no tsara ka mitana izany ary mamoa amin'ny faharetana. Amen. Ry havana, mila mamoa amin'ny faharetana isika. Zay hoe miaritra ny zavatra rehetra izay manjo antsika izany. Io faharetana io tamin'ny mpanompon'Andriamanitra teto tondra fibebahana dia gaga satria ilay faharetana dia niverina imbetsaka ilay teny novakiny. Gagako. Ao amin'ny bokin'i Jakoba le izy. Antony hoe vakintsika kely ilay faharetana ao bokin'i Jakoba niraisiny teo dia gaga hoe nefa zay menadana efa tsy niresaka akory momba an'io fa tena hoe ny tompo mihitsy no nitarika zany ny amin'ny teny izay nomeny zany. Jakoba 5 dia niverina imbetsaka ilay hoe mahareta dia koa hoe faharetana. Eo amin'ny 7 dia miteny izy eo amin'ny debut hoe Jakoba 5 io mahareta tsara ozy izy. Dia eo amin'ny 9 mbola averina teny tompo mahareta koa ianareo. Dia eo amin'ny 9 koa. Azafady, eo amin'ny 10 eo koa izy hoe i rahalaiko raiso fianarana ny fiaretana. Dia mbola teko izy ny faraka 10 hoe ny fiaretan Joba. Ry havana, miverimberina ilay teny hoe faharetana dia ilay hoe mahareta. Tena hoe ny tiany tompo zany amintsika anio dia tena hoe aharitra isika. Aharitra tsara ao amin'ny tompo mba ahatafiditra antsika any an-danitra. Ry havana, enganie ka tena ho tany lonaka ho an'i Jesosy isika tsiraray avy. Enganie, satria ny tompo dia tia antsika, mamina isika. Enganie isika tsiraray avy ho tena tany lonaka. Ka ny voa ny tenin'Andriamanitra aniry tsara ao anatintsika ka isika tsiraray avy dia hitondra vokatra eo anatrehan'i Jesosy ahavoavonjy olona maro. Izany hoe avy amin'ny alalantsika izany ka ho faly ny tompo. Zay mahatonga ilay tenin'Andriamanitra le hoe
Ny sasany dia 100, ny sasany dia 80, ary ny sasany dia 30. Arakaraka ny tsirairay avy izany, mba tena ho tany lonaky ny tompo isika. Fa tsy ilay novolena teny amin'ny tsilo, na teny amoron-dalana, na teny amin'ny tany be vato, satria ireo 3 teo aloha ireo dia voageja ny Satana daholo, ireo 3 teo aloha ireo. Ry havana, mijoro tsara fa tiantsika ny tompo. Izy rery ihany no tokony ho enontsika teny sy tokony arahantsika, satria izy rery ihany no tokony ho lalantsika ary tokony enontsika. Aza miay, aza manahy, fa mivavah mandrakariva manatona bebe kokoa an' Jesosy, ary raiso ny teny oka ho lalipaka ao anatintsika. Satria raha tsy lalipaka ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra dia tsy tanlonaka eo anatren'Andriamanitra isika, ka tsisy azo anaovana antsika na inona na inona. Fa afo be no vantantsika tompoko raha sanatria ka tsy tanlonaka ny fontsika tsiraray avy. Afo be, ry havana, tiantsika ny tompo, tiantsika ny tompo, ka oka isika hifikitra mafy eo anatrehan'ny tompo. Ry havana, amaranantsika ny fotoana dia mangataka ny mpanompon'Andriamanitra ako zokerika hivavaka amarana ny fotoana, dia amin'ny herin'ny toy izao indray tsika no miaona eto raha sitrapon'i Jesosy tompo dia tonga dia tapahako rehefa avy eo ny video. Mahereza tompo. Amen. Hivavakantsika tompoko. Eny iray eo, misaotranao sainy amin'ny fotoanan'io ary indrindra ny teny sy menao anay hatrany am-boalohany satria tianao zay hifantoka aminao, handray anao amin'ny fonay tompo, fo madio, fo mendrika, mba tsy herikerika ary indrindra, mba haharitra indrindra tompo, haharitra ny teninao, mba ho tany lonaka tokoa ny fonay handray anao, ka dia ny teny rehetra izay nambarako androany tsy verina foana aminao tompo, tsy verina foana aminao fa tena hiasa ka hitombo hanome vokatra avy 30 eny, 80 eny, 100 eny, mihoatra izany tompo ny vokatra izay amin'ny teny nambara androany, ary izay koa dia vonona koa handray anao tompo ny fonay ho lonaka, hitory hanambara ny sitraponao amin'ny olona rehetra, ka enga tompo ny voninahitrao zany. Oka ny voninahitrao niseho oka izay haharitra hatramin'ny farany araka ny teninao, fa izay maharitra hatramin'ny farany ozy ianao zany no vonjena, ka dia mba ho vonjena izay tafiditra amin'ilay fanjakanao satria efa akaiky ianao, efa ho avy ianao ary efa miandry anay eo amin'ny rahona lanitra. Dia misaotra miasa tompo, misaotra mamindra fo aminay tsirairay avy, misaotra mankasitraka anao amin'ny fiasanao, fa ianao tokoa ny tia anay, ianao no niaraka taminay teto, ka mbola hiaraka aminay araka ny teninao, fa eo aminareo mandrakariva ary ao anatinareo, ka dia misaotra fanahy masina amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany, misaotra tompo. Amen. Sery tompo, dia veloma tompoko dia samy mahery daholo dia voninahitra ho an' Jesosy rery ihany. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Amen.